Ametraka fitoriana ny fiadidiany tanànan'Antananarivo renivohitra Andriamatoa Rarymanana Patrick candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 12 sy 2 rehefa avy nahazo fankatoavana dia nilavy ny commune Tampoka indray mantsy ilay hetsika fety be izay nokasainy ho tanterahina ny alahady izao. Ndahoana rahantsika ny fanazavany mahakasika an'izay eo ambony micro ny Lova Ramanantsoa sary ny Christian Rakotondramanga kosa. Ametraka fitoriana ny fiadidiany tanànan'Antananarivo renivohitra Andriamatoa Rarymanana Patrick candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny volana May 2024 araka ny fantatra nandritra ny valandresaka amin'ny mpanao gazety izay nitanterahany teny amin'ny finanany eny Ivandry io tolakandro io. Andao arahana ny fanazavany mikasika izay. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao nefa dia omaly 14 novambra zany dia nisy taratasy nilatsaka fa tsy azo atao indray ary nifoanana io hetsika amin'ny 14 novambra io izay nanafoana anazy zany dia ny hoe misy fanatanjahantena misy fédération ny football zany milaza fa manao ao amin'ny stade Mahamasina zay tsy ao anatin'ny annexe stade akory zay zavatra zay dia le hetsika nataonay zany dia nifoana ny commune ary tsy nilaza iny akory ny hoe atao amin'ny toeran-kafa na amin'ny daty hafa fa dia fanafoanana fotsiny zao tsy misy fampiresahana na taminay na tamin'ny fédération dia zay zany mahatonga ny vitantsika ny hoe ametraka fitoriana any amin'ny tribunal ny commune ny urbaine Antananarivo satria misy zany ny abus de pouvoir na ny fanaparam-pahefana misy ihany koa zany ny fandravana ny contrat zay mifanaovana ary zay zany no angatahanay onitra eo amin'ny 90 tapitrisa ariary na 300 millions FMG zany noho ny vola lany mazava ho azy ary indrindrindrindra ny vitantsika dia malaza amin'ny hoe tsy mivadika amin'ny teny nomeny nefa zany zao amin'izao fotoana zao manjary lasa hoe tsy vitanay zany le izy nefa tsy avy aminay fa antsonjay avy any fanjakana. Ny fanamafisana ny fototry ny komity mpanoana kosa napetraka Andriamatoa Rarymanana Patrick ho lahara-pameana amin'izao fotoana zao fa tsy mangalabahiny na manao propagande velively araka ny tsao mandeha. Ary ny mpikambana rehetrarehetra zay nanao sonia ny tondro zotra za tsy tao anatin'izay no nanapa-kevitra fa amin'ny 9 May 2024 niaraka tamin'ny gouvernement niaraka tamin'ny senita ray manontolo ary niaraka tamin'ny fiambonam-be-pirenena iraisam-pirenena nanapaka n'io daty io ary ny CT sy ny CST ihany koa zay tsy za koa no nanendran'ireo olon'ireo fa zareo nanao sonia ny tondro zotra no niarana nanapaka fa enimbolana alohan'io daty io zany hoe tamin'ny 9 novambra teo zany no tsy maintsy mipetraka eto an-tanindrazana zay olona ilatsaka ho fifidianana. Dikan'izay zany dia efa ao anatin'ny fotoana ny fifidianana mazava tsaritsika amiko zany ny 7 May 2024 dia président ny république vaovao no mitondra ny Madagasikara ary ao anatin'izay ihany koa no namafisako ny hoe tamin'ny voalohany volana oktobra ary ny farana tamin'ny 1 oktobra teo ny fisoratana ho lisitry ny mpifidy ny filohan'ny tetezamita aza somary tara kely angamba izy ny filazany fa dia tamin'ity herinandro ity izy vao nisoratra tao anatin'le lisy-pifidianana zay anetanako ny rehetrarehetra foana hoe aokotsika hisoratra amin'io lisy-pifidianana io matoa zany misy ny fanavaozana ny lisy-pifidianana dia ao anatin'ny fotoana ny fifidianana zany tsika zao. Nilazatrany Andriamatoa Rarymanana Patrick fa tsy mba nomen'ny commune Antananarivo renivohitra solo toerana akory hikarakarana ilay hetsika fety be izay no kasainy atao.